raha tsy hevina moa dia olona telo no namoiny ainy natratratra ny sivifolo kosa ireo naratra vokatry ny fipohan'ny grenady tetsy amin'ny kazaben'ny Mahamasina ny alahady alina lasa teo. Izay ny amin'ny nivoaka pejim-baovao hafa tanteraka kosa sady nivoaka tamin'ny fahanginany Atoa Ranaivomanana Rakoto mpisolo vava amin'ny Groupe Baolai manoloana indrindra ny resaka mandeha mikasika ilay tany etsy amin'ny tsenan'ny Pochard Nitondra fanampim-panazavana mikasika ny toerana misy ny Groupe Baolai sy ny disadisa resaka tany indrindra ny mpisolo vava ity. Tsy misy idirana ny société Bao-Lai na ny orinasa Bao-Lai mihitsy amin'ity raharaha ity kanefa dia magaga anay a mahitana soratra eny amin'ny sisiny eny ny anarany hoe Bao-Lai. Tsy dia tena ataonay magaga zany satria raha nisy ary teoloha teo ny fanitarana amin'ny lalana io dia efa nahita soratra ihany ngamitsika kanefa dia resaka utilité biblika no nanaovana ny fanotanana sy fanitarana an'io toerana io. Faharoa, tsy misy mihitsy zany hoe fifidianana tany zany izay nataon'Andriamantoa misy rainy fa ny zavatra misy dia fanofana tany resaka contrat de bail en fitoetika no nataony amin'ny tompon'ny tany femosoka io taratasy narotsana tamin'izany fotoana izany nentina teo andatsehany fisarany laza izy fa manana an'io adresy eo amin'ny toerana lo 90D Kadefajoro tsy ihany fa nanamarina izahay teo amin'ny toerana dia io hitanareo mazava tsara io fanambarany lehibe fokotany fa tsy nisy teo amin'ny toerana mihitsy ny fikambanan'io ary osoka ny filazana fa nisy teo amin'ny fokotany adidinareo adidinareo azafady ny fikambanan'io.